ijery am'izay hoe ahoana raha tenin'Andriamanitra ny soratra masina. Le baiboly soratra masina zany le soratana Mosesy sy ny mpaminany rehetra reny ahoana no mahatonga an'ireny hoe lasa tenin'Andriamanitra. Hitantsika eny Mosesy teo hoe tena tenin'Andriamanitra satria zay tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy na ny tantara ny aina amin'ny Mosesy no navadin'ny boky. Fa jery indray tsika hoe ny mpanoratra hafa na ny testameta taloha na ny testameta vaovao. Dia efa hitantsika teo ihany koa hoe ny baiboly zany dia teny nampitondraina ny mpaminany sy ny apôstôly. Nanoratra ny baiboly na izy mpaminany any amin'ny testameta taloha na izy apôstôly sy olona akaiky ny apôstôly aty amin'ny testameta vaovao. Zay zany no baiboly io soratra masina io baiboly io. Dia ny voalohany jerentsika zany dia ny testameta vaovao zany dia milaza an'io baiboly io ho soratra masina. Rehefa mahita teny hoe soratra masina tsika ao dia baiboly zay no lazainy. Dia ny testameta taloha sy ny testameta vaovao zay. Surtout ny testameta taloha no lazainy fa ho jerentsika eo koa ny testameta vaovao. Fa ty tena ngeza be mihitsiny lay teny hoe fa voasoratra hoe. Rehefa zavatra ny voasoratra dia manam-pahefana izy zay. Kanefa ny be dia be no ny teny miverina ao anaty baiboly hoe fa voasoratra hoe androany zao ho an'izay mamaky ny manany mpiara-maka ny baiboly dia mahita ao amin'ny Jaona 12 fa misy ao hoe fa voasoratra hoe. Dia omeny eo ilay teny voasoratra rehefa avy eo zay manana fahefana io zay ndikan'io teny io zany rehefa miverina foana io teny io dia manana fahefana zany ny teny zay voasoratra. Zava-dehibe zany manam-pahefana ny teny voasoratra. Manaiky an'izany ny jiosy rehetra ny fariseo ny mpanora-dalàna zay miady amin'ny Jesosy foana. Dia raha vao miteny Jesosy Kristy hoe voasoratra hoe voasoratra amin'ny lalàna anareo hoe voasoratra hoe dia manaiky ireo hoe voasoratra zay hoe misy fahefana zay. Ary aitsika tsara fa na ny devoly aza dia manaiky hoe manana fahefana ny teny voasoratra. Fa raha vao miteny Jesosy Kristy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra loko vavan'Andriamanitra dia tankina ny devoly. Fa tsy haiko ny voaiza mihoatra ny devoly ny olona tsy manaiky hoe manana fahefana ny teny voasoratra satria na ny deba raha manaiky magaga. Dia lasa ndray izy netin'ery ambony ery dia ozy ndany ianao misaoty ihany fa voasoratra hoe dia nampiasa koa ny devoly avy eo nampiasa ny salamo faraiky amin'ny 90 izy voasoratra hoe izy niaro ny tongotra ao fa tsy tafotohana ny vato ianao izy aniraka ny anjeliny dala misaoty ery. Dia valiany Jesosy Kristy ihany fa voasoratra hoe aza makafana ny Jehova Andriamanitra ao dia tankina izy. Fa misy miaramilany tsy mety tankina amin'izany fa ny devoly tankina dia lasa indray izy nitondra tery hoe mivavaha aminao reno fa asehoako anao reo daholo ny fanjakako fa avy mekohaka eo amiko. Dia ozy hoe voasoratra hoe Jehova Andriamanitra ao ihany ny ankofanao. Dia tankina ny devoly dia lasa nandeha ozy izy ny devoly niala taminy. Voasoratra hoe teny manana fahefana izany. Maka ohatra vitsivitsika be dia be izy ao anaty baiboly Luka 2:7-7. Fa lazaiko aminareo tsy maintsy tanteraka amiko zao voasoratra zao hoe ary natao isan'ny mpanota izy. Isaia 3:12. Fa efa tanteraka ny amiko. Tanareo ny fiainan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy mandeha arak'izay nanoratana azy. Zay voasoratra foana ny nataon'i Jesosy Kristy sy ny fiainan'i Jesosy Kristy manatanteraka zay rehetra voasoratra. Zay ny antom-pisian'i Jesosy Kristy fiainany rehetra. Dia ianao milaza Kristy nefa tsisy raha rehinao voasoratra dia tsy mitovy ny Kristy atsika zany tsy mitovy. Luka 4:20-7. Apahany fotsiny reto fa Jaona 12 androany koa dia efa nisy an'izany Luka 4:20-7. Hoy izy taminy izao ny teniko izay efa voalazako taminareo fomba mbola teo aminareo fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra
voasoratra momba ao amin'ny lalàna Mosesy ny mpaminany ary salamo tena tantarainy mihitsy a ny baiboly jiosy mizara tena lalàna Mosesy antsoina hoe Torah ny mpaminany antsoina hoe Navim ary salamo antsoina hoe Ketuvim reo ny atambatra de reo lasa hoe Tanak ohatrany atsika zany hoe testamenta taloha sy testamenta vaovao fa ny azy moa tsisy testamenta vaovao fa taloha ihany fa mizara telo de io lazay ny Jesosy Kristy hoe na ao amin'ny Mosesy de hitantsika teo hoe tenin'Andriamanitra ny sorata amin'ny Mosesy ny mpaminany moa zany de vao mainka izy na ny salamo de voasoratra miresaka an' Jesosy daholo reo zay voasoratra rehetra ao de miresaka an' Jesosy daholo de zay moatenin'Andriamanitra azy manambara an' Jesosy hatrany amin'ny apôstôly zany Jesosy ny teneniny a de tsika zany manaraka zay lazain' Jesosy fotsiny satria izy mino hoe voasoratra hoe testamenta taloha de voasoratra hoe de manaiky an'izay tsika ny apôstôly koa manaraka an'izay asan'ny apôstôly toko 5:15 hoe mifanaraka amin'izany ny teny mpaminany araka ny voasoratra hoe tanara teny mpaminany araka voasoratra hoe rehefa afaka izany de verina ka hanangana indray ny tranolain'i Davida zay efa nenjera ary hanangana indray zay efa rava ao a de hanamboatra azy indray a ka hitadin'ny tompo ny olona sisa mijetilisa rehetra zay efa natsoana ao amin'ny anarako Amosy toko 7:12 sy 12 voasoratra hoe mifanaraka amin'izany zay voasoratra tanareo tsy maintsy tanteraka daholo zay voasoratra Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra io voasoratra io Romanina toko 1:17 fa amin'izany ny anahoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona Abakoka toko 2:1 apahany fotsiny ao no meko anareo fa raha omena daholo le teny hoe voasoratra hoe PDB zany ary io tena tsy maintsy tanteraka sy io daholo no matanteraka io mahatonga antsika hoe maninona ny sola fide mba samy miteny sola fide daholo fa mahatonga ny sola fide satria araka voasoratra hoe io amin'ny finoana no azahoana fahamarinana amin'ny finoana avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana fa voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona faharoa ny testamenta taloha zany a de lazain'ny testamenta vaovao hoe tenin'Andriamanitra zay ny dikan'io ny testamenta taloha de lazain'ny testamenta vaovao hoe tenin'Andriamanitra efa hitantsika teo ty hoe ny testamenta taloha de avy amin'ny jiosy teny hebreo izy a jiosy ny nandrafitra ny canon tao anatiny a ny jiosy ny mitondra an'le izy taty amintsika Romanina toko 7:12 inona raha ny tompony ananany jiosy ary inona ny soa avy amin'ny famorana maro ihany reo tombon'ireo a amin'ny lafiny rehetra voalohany a ny jiosy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraikitra ny jiosy ny tolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraiky ny tenin'Andriamanitra io anefa dia ny baiboly ny testamenta taloha asan'ny apôstôly toko 7:17 izy Mosesy ny resahany eto i Stefana talohan'ny afatesany ty a no manao mitory-teny zany talohan'ny hamonoana azy Mosesy lay teo amin'ny fiangonana tany anefitra miaraka tamin'ilay anjely izay niteny taminy sy tamin'ny razantsika tany an-tendrombohitra Sinay nandray teny velona mba omenantsika izy io teo amin'ny fiangonana tany anefitra niaraka tamin'ilay anjely zay niteny taminy le teo amin'ny tendrombohitra Sinay zany de ny tenin'Andriamanitra ny tenenina io tenin'Andriamanitra io le lazainy hoe nandray teny velona mba omenantsika izy tsy mbola nisy Jesosy zany fa le teny eto tena lay teny le lalàna nomen'Andriamanitra ny Mosesy io lazainy hoe teny velona io Hebreo toko 10:12 ilazana zany hoe ny testamenta taloha de lazainy testamenta vaovao hoe tenin'Andriamanitra Hebreo toko 10:12 hoe fa na de tokony efa mpampianatra azy ianareo no fotoana efa ela de mbola mila zay ampianatra anareo indray ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra io abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra le fampianarana voasoratra
ao amin'ny testamenta taloha zay lazainy hoe abidimpianaran'ny tenin'Andriamanitra zay a ianareo dia mbola toy ny tokony homendronono fa tsy vetikany ao voalohany a le tena hoe voasoratra hoe zany dia tena profo mihitsy hoe tenin'Andriamanitra ka manana fahefana. Faharoa ny testamenta taloha dia lazain'ny testamenta vaovao mihitsy hoe tenin'Andriamanitra. Fahatelo ny soratra masina ndray rehefa miteny ray izy hoe soratra masina dia lazainy hoe tenin'Andriamanitra zay zavatra voasoratra masina zany a dia tenin'Andriamanitra. Ohatra asan'ny apôstôly toko 4:5-20 ary ny fanahy masina no nampitenenanao. Mivavaka ry zareo eto, mivavaka ny apôstôly eto a dia niteny izy amin'Andriamanitra hoe ny fanahy masina no nampitenenan'Andriamanitra ny Davida razanay sady mpanompon'Andriamanitra hoe nahoana no mitabataba ny jetilisa ary misaina ny hoany foana ny firenena ary ireo mpanjaka ny tany dia mitsangana ary ny mpitondra dia miangona hanohitra ny tompo sy ny mesiany. Io lazainy hoe nampitenenan'Andriamanitra io a dia soratra masina ao amin'ny salamo 2:1 sy 2. Rehefa salamo izy zany soratra masina dia lazainy hoe nampitenenan'Andriamanitra. Andriamanitra zany nampiteneny Davida tamin'ny Davida nanoratra hoe ny salamo 2. Ao tsika Korintiana 2:1-12. Korintiana 2:1-12. Inona ny kiambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny samby fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe. Levitikos 19:1-12 io a onona eo aminy a dia andeha eo aminy ary andriamaniny ary oloko izy. Iny Levitikos io nadikany Paoly a dia lazain'ny Paoly hoe nataon'Andriamanitra hoe Andriamanitra nanao an'io izy. Dia manaraka ny lazain'ny Paoly fotsiny tsika sy manaraka ny lazain'ny Jesosy fotsiny hoe izy milaza hoe tenin'Andriamanitra io dia tenin'Andriamanitra io zany raisitsika. Ka raha ohatra diso ny finoana hoe tenin'Andriamanitra io dia alohantsika miara-diso amin'ny apôstôly sy Jesosy ihany e dia any amin'izay misy azy misy atsika fa alao izay marina ho any amin'ny hafa e tsy manaraka Jesosy sy ny apôstôly e. Dia mifanohitra amin'izay indray rehefa Andriamanitra indray no miteny. Ty ilay nilazaiko anareo tadidio ty Genesis 2:12 ty fa Andriamanitra mihitsy niteny tamin'ny Abrahama dia lazaindray hoe soratra masina le izy nefa Andriamanitra miresaka amin'ny Abrahama. Galatiana 3:7-9 ozy izy ary hitany soratra masina raha teo. Mahita hono ny soratra masina ry zareo ary tsy vita mahita. Ary hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finonana namarinan'Andriamanitra ny jetilisa dia nitory filazantsara tamin'ny Abrahama koa izy. Iza le izy soratra masina zay le mianatra mamaky baiboly a. Le soratra masina zany sady nahita hoe finonana namarinana ny jetilisa no ny soratra masina koa no miteny hoe niteneny Abrahama hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra nefa Andriamanitra no miteny an'io. Hitanao hoe interchangeable zany ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Zay anaovan'ny apôstôly azy. Dia tsy ny testamenta taloha ihany akory ny soratra masina fa hatramin'ny testamenta vaovao koa dia mbola lazain'ny apôstôly hoe soratra masina. Raha vao soratra masina izy zany dia tenin'Andriamanitra araka ilay hitantsika teo amin'ny testamenta vaovao. Timoty 1:5-17 fa hoe soratra masina aza manakombona amin'ny vavan'ny omby mively vary. Deutéronomie 5:20-4 bon ça va. Ary keo mpiasa dia mendrika azo ny karamany. Luka 10:7 tanareo soratra masina zany Luka 10:7 mbola tsy mino. Petera faharoa 2:7-15 sy 11. Petera faharoa 2:7-15 sy 11. Ary ny faharom-pon'ny tompontsika dia ke ho famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalala malala antsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Izany koa dia nataony ao amin'ny epistiliny rehetra.
resaka amin'ny Paoly zany Petera. Araka ny fahendrena izy fa ny zavatra voasoratra Paoly. Araka izany fahendrena zany koa nataony amin'ny epistiliny rehetra izay ilazany zany zavatra zany am'ireny dia misy zavatra sarim-patarina. Marina aika na Petera kay mahita hoe misy sarotra ihany ny bokin'ny Paoly io. Tsy tsika ihany tsy ianao ihany igny milaza hoe sarotra ny amin'ny Paoly fa Petera koa mahita hoe misy sarotra io e. Dia rehefa sarim-patarina izy dia avilin'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara. Satria zara raha sarotra le izy dia aolany zareo ny dika. Olona kely fahalalana sy tsy miorina tsara manao izany. Tahaka ny anaovan'ny teny sasany ao amin'ny soratra masina koa. Hitanareo? Ny teny Paoly zany aolan'ny olona kely fahalalana. Dia soratra masina hafa rehetra koa aolan'ny olona kely fahalalana. Dikany ny tenin'ny Paoly zany dia anisan'ny soratra masina. Ary tsy vitan'izay fa rehefa avilinao soratra masina ao, rehefa aolanao soratra masina ao dia inona miandry anao? Ka io moramora mba tsy tenin'Andriamanitra fotsiny io fa izay le mino an'i Kristy e. Hoe raha tsika mahamaky isa 2:3 mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany ny fanolananao soratra masina tompoko dia mahatonga fahaverezana ho an'ny tenanao. Fa io tsy vazivazy na sangisangy ka hanaovanao influenceur any Facebook fotsiny akory, fa mahatonga fahaverezana ho an'ny tena ny fanolananao ny soratra masina satria tenin'Andriamanitra no aolanao. Zay le izy.